Miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana, aoka ho fantatrareo fa Jehova n'Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandry. Iarivavaka isika riavana, misaotra anao izay Andriamanitro nahatratra izao fotoana androany izao, mangataka aminao mba hitsodrano ity fandaharam-potoana ity, mba hitondra soa ny isa-tokantrano sy fitahiana ho an'ny isam-batan'olona izay manaraka izao fotoana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, Amen. Ampitomboana ho aminao, ho amin'ny tokantranonao sy ny fianakavianao izay manaraka izao fandaharana fampom-pivavahana masina izao anie. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika. Ary ny riana ilalina ao anatin'izany fiarabana apôstôlika izany, ny amangino ny fanamasin'Andriamanitra ny tokantranonao. Ka tononona ao anatin'ny tokantrano misy anao, naiza misy anao, ny fiadanan'i Kristy. Ary fiadanana io anie, raha mandalo tsy fahasalamana ianao, omeny fiadanam-po sy fiadanan-tsaina, fa hositraniny ianao. Ao anatin'izany fahasoavana izany, ny hamonjy sy hanafaka anao izay manaraka izao fandarina izao. Ary fandriana ilalina, izay ireo moa dia solotena ny fiangonana advantiste tamin'ny tanàna Andro Fahafito avy ao amin'ny distrika Navaratetezana. Mariky ny fiarabana, anehoanay ny firaisampo firaisan-tsaina, amin'ny fanarahana reo izao fandaharana masina izao, andeha hiara hifanofo-vatana isika tompoko. Rahasoa amin'ny tokantranonao. From the heart
Davitra, ny fitiavanao, ny taona ho an'Andavitra, orinao mandrakiza, ohira, ira, trefoko ira, fa tena ty ilay mpamonjinao. Andeha isika andray ny tenin'Andriamanitra ka maky izay hita ao amin'ny epistily nosoratan'ny Romanina. Romanina 9 ka raisitsika eo amin'ny 5:30 hatramin'ny 7:30. Romanina 9 ka raisina eo amin'ny 5:30 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hitantsika zany dia ndeha vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahatrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminareo no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry novonoana no fijery anay. Kanefa amin'izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia atsika. Tahinana izany teny izany. Amen. Ry havana malala, ry kristianina malala, ry mpijery malala, andeha hiaraka hivavaka isika. Ray malalo, mankasitraka indrindra ny amin'izao programa kanto sy tsara indrindra izay nomena ho anay ankehitriny izao. Iarahanay mivavaka amin'ny mponina izao tontolo izao. Iarahanay manandra-bavaka amin'ireo mpijery rehetra, amin'ireto manatrika rehetra miaraka aminay ireto. Ray malalo, tamin'ny nalehanay rehetra, miaiky ny tsy famendrehanay izay, miaiky ny fahadisoanay izay, aoka ianao amindra fo aminay, aoka ianao amela ny eloko ny tsirairay avy. Tompo tsara, misaotra anao noho ny famindrapo izay narotsaka ao taminay tsirairay avy. Misaotra anao noho ny famelan-keloka izay nomena ho anay. Mangataka aminao izay amin'ny tean'io ty ray malalo. Sitrano ny tsirairay avy aminay izay marary. Sitrano ny ara-nofo, ary tsy ambanin'izany ihany koa ray malalo ny ara-panahy. Tompo tsara, sitrano ny ara-panahy ny tsirairay avy, mba ho vita fihavanana aminao izy, ka ho sitrana andeha amin'ny fifaliana tanteraka. Tolorana anao ray malalo ny voninahitra sy ny haja, fa ho aminay tsirairay avy kosa ny fahasoavana maro tsy takatry ny sainay avy aminao. Ianao efa nandamina ny zavatra rehetra no andamina ny programa ny tsirairay avy aminay. Ray malalo, jereo manokana ny fidiram-bola ny tsirairay avy manerana izao tontolo izao. Andamina izany tsirairay avy anenao, anome izay sahaza ny tsirairay avy anenao. Tompo tsara, ny faniriny ny tsirairay avy ao amin'izao programa izao, ray malalo, tantera ho aminy izay mbola tsy nananany, aoka ianao hanome izay rehetra tadiaviny, ary aoka ho to ny faniriana rehetra sy izay mahatsara rehetra an'izao mpiara-manompo izao. Tonona vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. He
tonga eo amin'ny fotoana ho amin'ny famerenana ny fanatitra sy ny ampafolony isika. Raha mijery ny bokyny Genesisy toko voalohany isika dia mahita ny fiandohan'izao tontolo izao, ary voasoritra mazava ny fanambarana fa Jehova Andriamanitra no mpamorona sy mpahary ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Salamo 420 aza dia manambara ny mpanao salamo fa ny Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ara-dalàna tokoa noho izany ry hava-malala, raha amerina izay rehetra nomen'Andriamanitra ho tantanany isika ho mariky ny fahatokiantsika azy, ho fanehoantsika fankasitrahana an'Andriamanitra satria mpitantana fotsiny ihany isika. Ka araka ny voalaza ao amin'ny Korintianina 2:7 dia aterina mpifaliana izany, ho mariky ny fanajantsika ilay tompony izao rehetra izao. Ny fanatitra sy ny ampafolony izay averintsika tokoa dia porofo ilazantsika fa tian'Andriamanitra isika satria azy izao rehetra izao. Ary izy ireny no menaka mampiodina ny kodiaran'ny asa fitoriana ny filazantsara, dia tsy inona izany fa ny asan'Andriamanitra izay atao eto an-tany. Koa ankehitriny dia amerina ampitiavana izany isika. Asaiko anao hitsangana fa hivavaka isika. Ray masino, misaotra anao izahay fa Andriamanitra tena tianay loatra ianao. Noharianao izao tontolo izao, noforononao izao tontolo izao, ary omenao fahafahana hisitraka amin'izany asa tananao izany izay olombelona. Ankehitriny amerina ny fanatitra sy ny ampafolony izahay avy amin'ny fitahiana izay efa nataonao tamin'ny fiainanay. Ray sotony anitra mampofona eo amin'ny seza fiandriananao zany Andriamanitra, ary avita be eo amin'ny asa dia ny fitoriana ny filazantsara amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Marabany ankizy rehetra amin'ity sabata mahafinaritra ity. Tantarana ankizy lahy anankiray atao hoe Jaune no arahantsika. I Jaune rankizy dia mpianatra anankiray 10 taona izy. Mpianatra ao amin'ny kilasy 7e. Zao anefa ny zavatra mampalahelo amin'ny Jaune. Somary tia rairay izay izy. Izany hoe tia makamaka zavatra tsy azy. Dia mitaraina ny mpampianatra. Ianao Jaune raha mbola mangalangalatra io ianao dia atsonaka aty ny dadanao. Ay, fona maîtresse. Kanjo nanao indray Jaune. Natsoana indray ny dadany. Matetika izany dada dia vao antso makany am-pianarana foana satria mangalangalatra zavatra ankizy i Jaune. Indray mandeha ary dia natsony dadany Jaune. Jaune ndao hiresaka tsika mianaka. Ahoana izay ry dada? Zao ianao mila miova amin'io toetra makamaka zavatr'olona io. Tsy anao intsony dada. Kanjo rankizy indray mandeha dia mbola tratra indray Jaune. Naka goûté anankizy indray izy tamin'ity goûté an'ilay ankizy namany ary tsy le teo akaikiny ihany no nalainy fa ny tato ankaviany sy ankavanana nalainy daholo ny goûté. Inona indray izany ny zavatra nitranga? Vao antso indray dada. Nakany am-pianarana. Farany dia hozy dada hoe ndao handeha hiresaka amin'ny Jaune mihitsy hoe hanao fifanekena izay mianaka. Jaune avy aty ianao. Eny ry dada. Ary inona indray moa izany ilay mbola nataonao tany am-pianarana? Toa naka goûté an'olona indray hono ianao, hozy maîtresse. Safisafy loha teo Jaune, safisafy loha teo. Eny ry dada. Zao ary hanao fifanekena tsika mianaka. Ka izao amin'ity farany ity raha ohatra ianao ka mbola tratra makamaka zavatr'olona dia izao no ataontsika. Alaina ny vy mamay ary dia hodorana amin'iny vy mamay iny ny tananao. Ahoana tsara raha mbola tratra mangalatra zavatr'olona ianao any am-pianarana, dorana amin'ny vy mamay ny tananao. Ahoana ekenao ve izany? Eny ry dada. Dia lasa izy samy nisaraka izany izy mianaka hoe raha ohatra ka mbola tratra Jaune mangalatra dia hodorana amin'ny vy mamay ny tanany. Lasa ny iray volana. Volana manaraka, 2 volana, ohatrany tsy nanao intsony izy. Kanjo teo amin'ny tapatapaky ny volana 2 nisy famantaranandro tsara tarehy. Azon'ilay mpiara-mianatra aminy tamin'ny anniversaire-ny. Ay, tsara izany famantaranandro se izany. Hoe jereko. Ay izy nijereny iny nasitriny. Maîtresse very ny famantaranandroko. Ilay ankizy vavy kely. Ao ary fa ohatran'ny any am-pianarantsika ireny ihany. Raha vao misy zavatra very dia atao hoana? Savaina. Savaina daholo ny ankizy rehetra. Taiza indray ilay izy nitratra. Tany amin'ny Jaune. Ay, eo izany Jaune. Tratra indray ity. Eny ary dia atsoina indray dada. Dada ny teny hoe za tsy ho antsony fa aleo mba hainao indray ny ramatoa makany. Ozy ramadala fa ianao ny antson'ny mpampianatra. Lasa tany indray dada tenena hoe nangalatra famantaranandro indray Jaune. Eny ary tonga tany an-trano. Jaune avy aty se. Inona indray moa izany zavatra nitranga tany am-pianarana? Teo sady niondrikondrika no tsy hita izay lazaina. Naka famantaranandro n'ankizy ary dada.
dia ahoana faneketsika mianaka rehefa tratra mangalatra dia dorana ny vimamay ay ty ary le vimamay ozy ny dadana ty vity hodorana araka ny fifaneketsika dia hodorany ty vity ary dia ho apetaka adorana amin'iny ny tananao ampireto ry ramamany charbon nampiretana ny charbon eo tokoa ny mamany ny talao rainy eo aza atao an'izany izy e dia foinao ve hodorana amin'ny vimamahiny tsy ozy ny dadana rehefa zay ny fifanekena dia zay jerena io fa ny voaramena tsara le vy ary rehefa ny voaramena tsara iny le vy natsony jaona avy aty ianao ataovy eto amin'ny tanako eto ny tananao leny zany ny tomany tena ny tomany saingy izao dada efa nyteny hoe rehefa zay ny fifanekena dia zay napetaka teo amin'ny tanany dada ny tanany jaona ary dia atao ahoana zany ndraika izy hodorana amin'ny vy mamay nalaina le vy ny voaramena tsara iny dia nalainy dada napakarina ary dia nampanatonina ny tanany jaona rehefa tena eo ny fanakaiky amin'ny tanany jaona le vy nakrisa ny dada moramora ny tanany jaona ary dia ny tanany dada no ny vaivay ary ny tsotsotsotso tamin'le vy mamay iza zany no solovoina ny fahotany jaona ny tanany dada teo foana ny olatr'ilay vy mamay mandra-pahalehibean'ny jaona dia teo amin'ny tanany dada teo foana ny olatr'ilay vy mamay ny solo ny fahotany jaona rakizy malala iza no solo ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana ka teo amin'ny tanany foana ny olatry ny fahotantsika Jesosy lay zokintsika Jesosy lay tiatsika inary zany nataontsika rakizy ndeha isika ho tia sy hankatoa anio Jesosy izay misolo voinantsika io fa hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7 ka ny 9:20 Jaona 7 ny 9:20 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay Jesosy ilay nisoloantsika mba azahoantsika fiainana mandrakizay rakizy dia tena tiantsika ndao isika tsy hanao izay hampalahelo an' Jesosy ilay tena tiantsika io amen ivavakintsika Jesosy zoky tianay eo sotranao zahay nandreza ny afatra izany izay ankizy tamin'ity maraina ity mifona aminao ny amin'ny fahadisoana rehetra sy ny tsy fankatoavana izay mety efa nataonay fa ankehitriny ampio izahay ho tianao ka ny fitiavana anao izay nisolo voinanay ary mba ho anisany izay andova ny fiainana mandrakizay ny ankizy tsirairay avy izay nandrezany tamin'ity maraina ity amin'ny anaranao no angatanay ny vavaka amen Mandrakiza
faly miarapantsika manaraka izao fandarana izao indray ary intsika manomboka izao fandarana izao dia hiaraka hivavaka isika. Koa manasanao sy ny ankonanao zay manaraka ity fandarana ity mba hiary hivavaka aminay. Hiara-nondrika ny lohantsika hivavaka isika ry havana. Misaotranao zay Andriamanitro, nomenao ity fotoana ity, azahoanay manokatra ny teninao, ko hazavao ny saina mba hatakatra ireo filamatra zay napetraka ao amin'ny teny masina, mba ho vakiana sy ho velabelarina amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay ny vavaka. Amen. Ry havana malala, tiako ny miaraka amintsika amin'ny lohahevitra anankiray zay nofidiana sy nokendrena mba hitondra soa anao sy ny ankonanao zay manaraka izao fandarana izao. Ny lohateny zay hodiniantsika dia ny hoe kristianina mpandresy. Raha miresaka mpandresy isika ry havana dia miresaka ady zany. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny ady io ihany koa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 12 ary eo amin'ny 17 dia milaza manao hoe nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Voalaza eto ary fa tany an-danitra mihitsy no efa nanomboka ity ady ity. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy io ihany, 12 ka ny 12 dia mivaky toy izao: ary noho izany mifalia ry lanitra sy anareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Voalaza eto ry havana malala fa tsy nijanona tany an-danitra akory ny ady, fa nidina tety ambonin'ny tany zany. Ary voalaza eto fa loza izany fidinan'ilay fahavalo, lay dragona zay voalaza ato amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity zany. Noho izany ara dia tonga teto tany ny loza ara-batana, aretina izany, ny loza ara-petsepo, ireo karazana fetsepo maro samihafa zay manimba, ary ny loza ara-piaramonina zay mifanesy amin'izao fotoana izao. Ao ihany koa ny olana ara-pitondran-tena sy ny moraly. Amin'ity fotoana ity, moa ve misy amintsika mety manana ady hatrehana? Moa ve misy manana ady zay nandritry ny fotoana maro mahakasika ny ara-batana, mahakasika ny fahasalamana, miady amin'ny aretina? Moa ve misy manana ady amin'ny ara-petsepo angamba? Ry havana malala, ho anao izao afatra izao, ho anao izay miaino ity fandarana ity, mahakasika anao izao afatra izao. Mety misy manana olana ara-piaramonina zay manjary sarotra ny miaramonina ao an-tokantrano satria sarotra ny mifamela heloka, sarotra ny mifanatona, sarotra ny fifampieverana. Tonga loza ety ambonin'ny tany ny fifindrany ho ady avy any an-danitra maketo ambonin'ny tany io. Androany ary indro atolotra anao ny tsy ambaratelo ny fandresena. Ho anao zay ao anatin'ny ady mangotraka, irinao ve ny ho mpandresy? Indro atolotra anao ny tsy ambaratelo ny fandresena.
andray ny tantara masina isika arak'izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 17. Exodosy toko 17 ka ny 19 ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely. Voalaza eto ry havana malala fa nisy ady teo amin'ny fiangonana. Ireto Amalekita ireto dia nanakana ny lalan'ny fiangonan'Andriamanitra izay miala avy any amin'ny tany Egypta mandra-pahatongany any amin'ny tany Kanana. Izay tsy hafa ry havana malala fa asan'ilay dragona, asan'ilay devoly, ilay fahavalon'ny fahamarinana izay manakana ny dian'ny fiangonana mandra-pahatongany any amin'ny Kanana ny lanitra. Inona reny tsy ambaratelo ny fandresena araka ny voalaza eto amin'ny bokin'ny Exodosy toko 17 eo amin'ny 5 dia hoy Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy atsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Rapitso dia hijoro eo atapon'ny avonao ka hitana ny tehan'Andriamanitra ety an-tanako. Ry havana malala, ny tsy ambaratelo voalohany ny amin'ny fandresena eo amin'ny ady atrehantsika dia tsy inona akory fa ny fitazonana ny tehin'Andriamanitra. Ity tehin'Andriamanitra ity dia maneho ny andraikitra izay tokony ho raisin'ny olombelona, ny andraikitra izay tokony ho raisin'ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao. Tamin'izany fotoana izany ka mandraka ankehitriny. Ilaitsika ry mpiaino malala, ilaitsika izay manatrika ity fandaharana ity, ny kristianina, ny lehilahy sy vehivavy izay mandray andraikitra. Ho anao raim-pianakaviana izay manaraka izao fandaharana izao, azonao atao androany ny ho tonga raim-pianakaviana mpandresy. Ny tsy ambaratelo, aoka isika raim-pianakaviana mba ho raim-pianakaviana mandray andraikitra. Aoka tsy ho isika ilay karazana raim-pianakaviana izay mandositra didy, milavolefona eo amin'ny fotoan-tsarotra ary mametraka ny familiana. Androany miantso anao Andriamanitra mba hijoro sy handray andraikitra. Ho anao renim-pianakaviana izay manaraka izao fandaharana izao, sitrak'Andriamanitra ianao manomboka amin'ity androany ity raha ho renim-pianakaviana mandray andraikitra. Aoka hijoro ianao ry reny hajaina, mijoroa ankehitriny, raiso ny andraikitrao, tazono ny toeranao, io ny tokantranonao. Ho anao zandry-zanaka izay manaraka izao fandaharana izao, miantso anao ihany koa ny tompontsika mba ho tanora mandray andraikitra ianao, ho andro ny fiangonana, ho andro ny firenena, mba ho vahoaka izay hiara-iasa sy fanometanana hampandroso ny firenentsika. Ry havana malala izay manaraka izao fandaharana izao, fiampita anankiray lehibe ny fandraisana andraikitra. Angamba mety tsy ny tehin'Andriamanitra no tazoninao androany, fa miantso anao kosa ny tenin'Andriamanitra, miantso anao kosa izao afatra izao, miantso anao Andriamanitra amin'ny alalan'ity afatra ity mba handray an-tanana ny tenin'Andriamanitra, mba handray am-po ny tenin'Andriamanitra. Ary iriko ianao amin'ity androany ity raha ho lehilahy sy vehivavy mitana ny tenin'Andriamanitra, mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra na ohatrinona vidiny ary na aiza misy ianao.
Ny tsiambaratelo faharoa sady farany mpiaino malala dia ao amin'ny bokin'ny Eksodosy 7:10 ary eo amin'ny andininy 5:10. Dia nanorina altara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehova Nisy, fa hoy izy Jehova nianina hoe niadin'i Jehova amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'izay taranaka faramandimby. Ry mpiaino malala, te ho kristianina mpandresy va ianao? Te ho raim-pianakaviana mandresy va ianao? Te ho reny mpandresy, te ho tanora mandresy va ianao? Azonao atao zany amin'ity androany ity. Andeha andray andraikitra isika eo amin'ny fiarahamonina ary koa niadin'i Jehova. Ity no tsiambaratelo faharoa ao anatin'ny fandresena. Androany dia miantso anao ny Tompo. Andeha re apetraka tsika niady. Ho anao izay ao anatin'ny ady amin'izao fotoana izao. Ianao izay miady amin'ny aretina, ianao izay miady amin'ny famelan-keloka, ho anao izay sarotra ary lavitry ny famelan-keloka, ho anao izay ao anatin'ny fifandirana, ao anatin'ny tolona amin'ny fitondran-tena sy ny moraly, te hanana fiainana madio sy mahitsy kanefa tsy mety tonga amin'izany. Azonao atao ny mpandresy amin'ity anio ity. Andeha ho apetraka niadintsika ry havana. Manasanao amin'ity androany ity, apetrao ny adinao. Ary amin'izay fotoana izay, avelao Andriamanitra no hiady ho anao. Ry mpiaino malala, rehefa Andriamanitra no miady ho anao, dia mandresy izy. Ary rehefa raisin'Andriamanitra ny adinao, dia mandresy izy. Ary ho mpandresy ihany koa ianao. Omen'Andriamanitra anao ny fandresena. Arak'izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Salamo 4:30. Ny teny fikasana ho antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Salamo 4:30 ary eo amin'ny andininy 9 sy ny andininy 10. Andramo ka izahao fa tsara Jehova, sambatra ny olona izay mialoka aminy. Ary io koa ny andininy 7 manao hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Amin'ny dikateny hafa dia hoe ny anjelin'Andriamanitra dia mitoby manodidina izay fatra-panaja azy ka mamonjy azy amin'ny loza. Ry havana malala, mifamaofao ny toe-javatra amin'izao fotoana izao. Ary tandondomondoza ny fiainana. Na izany aza, rehefa Andriamanitra no miady ho anao, rehefa Andriamanitra no miady ny adinao, izy no miady amin'ny aretinao, izy no miady amin'ny olana ra-petse-po izay atrenao, dia ho mpandresy izy ary ho atolony ianao koa izany fandresena izany. Ombantsika menakavy eny ny Tompo. Amen. Hiarivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro, nomenao ity fandaharana ity, izay mitondra anay ho amin'ny fandresena. Koa na iza ary na aiza manaraka izao fandaharana izao, engane mba hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fandresena izy. Na toy inona ady atrehanay amin'izao fotoana izao, amin'ny maha olombelona,
amin'ny maha kristianina, amin'ny maha olom-pirenenanay, aoka mba ho kristianina mpandray andraikitra izahay, ary indro ankehitriny hametraka ny adinay, fa ianao kosa Andriamanitro no fidianay mba hiady ho anay ka hampandresy anay. Ho raim-pianakaviana mpandresy ny manaraka izao fandarana izao. Ho renim-pianakaviana mpandresy ny renim-pianakaviana manaraka izao fandarana izao. Ary omena ho fandresena ny tanora izay manaraka ity fandarana ity. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.